Tompola sy tompoko vavy ankafaliana no irana aminao amity takariva ity ampanajana ihany koa ny anasananao anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma TV amity arivariva ity ny tontolom-baovao ara-politika no ibahan-toerana amity andron'ny alakamisy ity tsy adino ihany koa nefa no mitondra antsika ny sehatra sosialy akoatrizay ny sehatra ny tsy fandrimpahalemana toy ny zavanitranga tany iostany ny fatratrarana ireo rongony ampolony gony zany no tratra sarin'ny polisy pirenena akoatrizay ihany koa ny fisina fakanan-kerany tao Antsirabe tao entina amintsika avokoa ny andindinireo ny sehatra politika aloha zany sy ny toe-karena no anomboantsika ny fampahalalam-baovao atsapatanana ny vokatra tamin'ny investiteur conference for Madagascar izay notanterahana tany Afrika Atsimo tao Pretoriana marimarina kokoa etsika izay natao hitadiavana mpamatsy vola eo anatrehan'ny fananganana ireo fotodrafitrasa maro eto Madagascar ity fiaonana ity ny ariva teo moa no nofaranana tamin'ny fomba ofisialy izany etsika izany. Fotodrafitrasa fototra maro toy ny fanamboaran-dalana, ny trano na ny cité fitopolo amby zato, ny seranatsambo sy tetezana homanakara, ny fanamboarana toerana fidobin'ny fiara na parking misy rihana no hitadiavana mpamatsy vola, mandritra ny conférence ny mpamatsy vola sy mpampiasa vola na CBI izay tanterahana ao amin'ny Centre Relationnel International et Coopération izay tanterahana ao Pretoria, Afrika Atsimo. Investor Conference for Madagascar no anarana nentina tamin'ity hetsika ara-toe-karena ity. Ny lafin'ny fampandrosoana ara-toe-karena no nasiana lanja lehibe amin'ity fiaonana iraisam-pirenena izay niarany salay tamin'ny gouvernement Afrika Atsimo. Noho Afrika Atsimo loha laharany ao amin'ny lafin'ny ara-toe-karena sy ny fifaneraserana ara-barotra ty Afrika ary ny fananany ireo mpampiasa vola mivantana iraisam-pirenena na ny investissement direct étranger no nisafidianana anaovana izao hetsika izao. Nous voulons assurer aux investisseurs que ceux qui sont là avec le cadre actuel resteront avec ce cadre-là. Nous allons respecter la continuité de l'application des textes et cela pour garantir aux investisseurs une stabilité de leur situation. Bien évidemment, il y a des propositions, ça peut venir des investisseurs, comme ça peut venir aussi des stakeholders, pour demander certains aménagements au niveau des textes sur les mines. Ça peut venir. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, si on le regarde que la loi sur les grands investissements miniers à Madagascar, nous avons fait le benchmark à travers beaucoup de pays, mais cette loi-là offre un cadre très attractif et très incitatif pour les investisseurs. Io-toeran-kandro no nikatona tamin'ny fomba ofisialy ny hetsika ary fahombiazana tanteraka no azo ny filohan'ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina. Io tolakandro ihany koa no niaona tamin'ny filoha afrikanina tatsimo Jacob Zuma ny filoha malagasy.